raha hoe ny zavatra misy eto amin'ny firenena zao manko mampalahelo mampalahelo de zao reo mpitondra reo ahitsika be zany ny teniko reo mpitondra reo tsy mahalala ny fahoriam-bahoaka zay aloha de lazaiko zay na am'izao na am'izao na le teo satria inona no ilazako an'izany vahoaka nge tena mijaly tena mijaly ny vahoaka misy efa tsy mihinana tsony ny tsy fandripahalemana etsy an-daniny tena miendrika maro samihafa fa zany rehetrarehetra zany dia tsy miverina zany raha tsy miverina ny fihavanany malagasy tsy miverina zany dia ny hoe fanivana tarihan'ireo ohatra fotsiny zao ilazitsika hoe fanivana hoe reo hitarika fanivana le fitondrana am'izao fa tsy mitondra am'izany io tsy mitondra an'izany io satria inona no ilazako anizingizinako eto fa tsy mitondra an'izany io izy aza nge tao am'le fitondrana ihany rajoelyle tao izy fa nanaitry ny zavatra rehetra natao ary ohatra ny ACC natao ny fifidianana teto amin'ny anina dia hita fa fifidianana tena tsy manara-dalàna tena manitsakitsaka ny lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena kanefa dia amohan'ny ACC fanapahakevitra didy tsy azo ivalozana fa mipetraka amin'ny filoham-pirenena manao fianianana ny filoham-pirenena ary rosikely hanazava kely ny fitondrana misy am'izao fotoana zao fitondrana misy am'izao fotoana zao ny tiako lazaina zany de hoe reo efa niaraka tamin'ny tao amin'ny fitondrana ihany rajoelina reo anke am'ty didy tsy azo ivalozana ty dia efa ao anatin'ilay nesorina miaraka amin'ihany rajoelina zany hoe am'le fanambarana moa de hoe ngotana azera ravana arodana fa reo zany miaraka ami'rodana amin'ny fitondrany ihany rajoelina rehefa nitsoka zany ihany rajoelina dia rava reo ana rehetrarehetra reo rava reo na ACC io na ateny meram-pirenena io na inona fa le izy zay le lazako hoe tsy tsapan'ny reto olona reto mihitsy ny fahorian'le vahoaka dia inona no rehefa lasa ihany rajoelina namadika palitao tapoka zay moa tena mampalahelo am'le mpanao politika eto Madagasikara namadika palitao tapoka le olona tena tao amin'ny fitondrana ihany rajoelina de mody nivadika dia hoe anohana ny tolom-bahoaka anohana ny tolom-bahoaka de nefa rehefa hoe anohana ny tolom-bahoaka dia aveo de naroso le olona zay niary ny rahan'Andriamanitra za tena samilaza fa ny colonel Randrian'ny Rina Mikael miaraka amindreo miaramila ny tarihan'ireo Andriamanitra mihitsy naniraka andreo hiaro ny vahoaka satria le vahoaka mitaky ny zony taky ny zony le vahoaka nefa dia ampiarana herisetra dia ndran'Andriamanitra reo fa niritsahan'ny ireo miaramila reo indrindra ny colonel Randrian'ny Rina Mikael tsy ny rahan'Andriamanitra mihitsy hanonga-panjakana amin'ny maha-miaramila azy tsy zany mihitsy fa ireto le tao amin'ny fitondrana ihany rajoelina reto nonodina tapoka de nanosika azy ho filoha fa de tsy afenitra amintsika vahoaka malagasy fa izy io zany de aroson'ireo olona reo eo aloha hoe io le olona tianareo vahoaka io apetraka atsika ho filoha io fa zareo ao ambadika manosika azy manao zavatra tena tsy mifanome amin'ny zavatra takiny vahoaka tsorika eto zany zavatra zany tsy afenitra satria mitady fanivana eto amin'ny firenentsika tady fanasitranana eto amin'ny firenentsika fa reo manosika azy avy eo ambadika eo ary ny zavatra tanterana eo tsy misy sitrapony rangaha io tsy misy sitrapony ny anany nampijoroan'Andriamanitra ny rangaha io de zao hiaro
ny vahoaka mba ho tanteraka ny zavatra ho takiany vahoaka fa za tena milaza amintsika tsy afenitro zany fa raha mbola reo ambadika eo a tsy misy tolom-bahoaka tanteraka zany eto ny zavatra takiany vahoaka tsy misy tanteraka zany tena lazaiko fa marina zany izingiziniko mihitsy raha reo mbola ho ambadika eo reo ary zany ny mahatonga an'Andriamanitra nandatsaka mididitsy azo ivalozana avy any an-danitra manala an'ireo fa raha tsy reo miala tsisy fanovana zany eto ary tsy misy fanovana zany eto izingiziniko foana fa io a fanatanterahana n'io fampihavanana io lesony io fanambarana mazava be ao anatin'ilay fanambarana fa hoe lay fanambarana dia hoe tsy maintsy tanterahana ny fampihavanana fa antoky ny fitoniana maharitra eto amin'ny firenena sy fampandrosoana eto amin'ny firenena efa 240 taona ho nanaovana ny lesony eka le fampihavanana mihitsy pasteur zany hoe voizina foana io rehefa misy mpitondra mivomiova mpitondra ny eto Madagasikara le hoe fampihavanana misy mihitsy ny rafitra natsangana tamin'ny fitondran'ny filoha Rajaonarimampianina le hoe CFM tsy navita inona nisy an'ilay vovonana mpanina FFKM ihany koa tamin'ny hetsika politika 324 tsy navita nampihavana ty ihany koa zany zao iroso amin'le fikaonandoha fampihavanana le hoe endriky le fampihavanana mihitsy ny sao de diso ny famaritana azy eo amin'le mpanao politika eo amin'ny vahoaka malagasy ka hoe diso fandray ihany koa le izy ka tsy miatra tokoa le tena fampihavanana ento tena marina zay teninao zay fa tena diso lay fametrahana lay fampihavanana takiny eto amin'ny firenena de fampihavana pirenena fa ny eo an-tsain'ireo mpanao politika reo dia fampihavanana ny mpanao politika ohatra zao ny tarihan'ny Sadeka 420 taona lasa zay dia ny zavatra ao anatin'ny erery da hoe fampihavanana an'ireo filoham-pirenena de rehefa tsy nety nihavana ireo filoham-pirenena dia nijanona eo le izy mazava be nge teny malagasy mazava be fampihavana pirenena fa tsy fampihavanana mpanao politika na fampihavanana an'ireo filoham-pirenena za zao raha ampitarihana satria ampitarihan'Andriamanitra ny fampihavanana dia hitarika an'izany fampihavanana zany fa ny fampihavanana ataoko za tsy andany andro amin'ireo filoham-pirenena tsy mety hiavanareo fa efa niazy efa vita tsy mety hiavan'ireo reo ve ro andrasanao hiavana tsy siovana zany eto amin'ny firenena tsisy mpanao politika ve no ampihavananao tsy hiavana zany reo fa ny ilaina ampihavanana de sika vahoaka malagasy mihitsy ary fampihavanana saina tarihako hatramin'izao de miainga hatrany amin'ny tena fototra any amin'ny miainga hatrany amin'ny boribory tany fa tsy any amin'ny fokotany akory hatrany zany miainga ny fampihavanana ny famaranana famitana zany ny tolom-panafahana amin'ny Madagasikara vitaina am'izao génération Z io dia natokan'Andriamanitra mihitsy io ho taranaka malagasy zay tsika taranaka malagasy velona am'izao zany hamarana ny tolom-panafahana amin'ny Madagasikara ary amin'ny alalan'izay fampihavanana zay ihany no amaranana an'izay de miainga hatrany amin'ny fototra mihitsy any amin'ny boribory tany ny fampandrosoana dia ao anatiny ko fananganana Madagasikara vaovao de miainga avy any mihitsy ny iangany zany rehetrarehetra zany zay vao izy fiovana eto Madagasikara fa raha io zavatra ataon'ireo mpanao politika reo io tsy ihany ary tsy mahagaga raha ohatra ka na ray fanapahan-kevitra Andriamanitra mihitsy mandray fanapahan-kevitra hoe tsy izy reo fa tena zavatra miainga avy amin'ny hatrany amin'ny fototra mihitsy tsika zany fa tsy avy any tamin'ny fampihavanana teo aloha lazainao teo mako dia niainga avy any etapiny avy any amin'ny filoham-pirenena de ny ataon'ny mpanao politika ny resaka nitsangana ataony SFM fa ny SFM mange navadika rehefa teoriny fampihavana pirenena mpampihavana ny firenena zay ny anarana ny entiny tamin'ny voalohany fa rehefa avy eo navadika hoe komity ny fampihavanany filahakevitra ny fampihavanany zany hoe tsy mpampihavana reo zany fa filahakevitra ilana ny hevitra de reo zany tena nandany volany firenena fotsiny reo zany
tamin'ny fisin'ireo tsy misy tsy ny zavatra vitan'ireo za fampihavanana zany tsy vita zao mahazo ny firenena de mbola izingiziniko eto fa raha ohatra ka mbola ireo no atenai ny malagasy tsy misy fiovana eto fa ny aingan'Andriamanitra zao a de miainga avy amin'ny vahoaka malagasy mihitsy zao génération zany hoe taranaka malagasy miaina am'izao mila miova tanteraka mitarika ny fanovana fa tsy anona fotsiny de io zao hitako fa tadiaviny zareo atelina nge zany tadiaviny zareo hoe inona ty izy ho foanana le tolom-panafahana tolom-bahoaka zany hoe tadivadika nataon'ny fitoranany radio ilainy ve zany le hoe fomba fitondran'ny mpitondra am'izao fotoana zao le hoe iroso amin'ny fanovana tena mbola izy tsoroka ataoko mahitsy be ny teniko fa tsy misy fiovana amin'ny zavatra ny hoentin'ny ihany rajoelona tsy misy fa ihany rajoelona fotsiny lasany fa ny zavatra ambarany Jesosy amiko mivantana am'izao dia reo na hanao akory reo na akory sareo Andriamanitra no mandray atanana an'le firenena ary ambalako aminareo mpanao politika sy anareo mananareo mbola te hanaporotra ny vahoaka malagasy fa izao ange zavatra hita de zao le izy a tsika zany mba hoe nanana fahafahana tamin'ny fanjanahantany fa zao zavatra iainantsika zao zay mba fa niaina kely tamin'izany fanjanahantany zany hoe niaina kely tamin'izany zahay na tsy niaina be aza fa tena mbola nisy taminy hoe zanaka hoe mbola ao zay zanaka zay dia tena ny lamina lavitra noho izao ny adana lavitra noho izao ny vahoaka tamin'izany fotoana zany fa am'izao fotoana zao iny tsy fanjanahana tsony aza nefa samy malagasy fotsiny zao fa tsy misy hoe anina zany fa tena herim-pamoretana herim-panandevozana andevozina mihitsy ny vahoaka malagasy izingiziniko eto zany izingiziniko eto fa tena andevozina tsy raha rahina tsony atao oatra ny biby ambany noho ny biby aza fa fomba fitenintsika malagasy rehefa misy ny zavatra miseho eto amin'ny firenena ohatra hoe faminaon'olona de fa manao toetra ny biby fa za tena milaza amintsika tsy toetra ny biby tsy mahavita ny zavatra vitatsika am'izao tsy mahavita fa tena toetra na devolo satria devolo no nampanjakana teto amin'ny firenena ary efa nitenenako zany efa niteneniko tam'izany ga ihany rajoelona amin'ny fampanjakana ihany satana teto a Madagasikara za tsy misalasala satria irahan'Andriamanitra ipito nitaka ny fampihavanana teny amin'ny ihany rajoelona tamin'ny andro ny tetezamita dia tamin'ny andro ny ery rajaonary mampianina nampitakina ny fampihavanana efa ipito amby folo nanatitra taratasy teny ah nangataka feonana tamin'zareo moa fa tsy nentina ndray izy ohatran'izany ary na ny FFKM aza dia efa napita matetika tamin'ny FFKM hoe lao fantanterahana ny fampihavanana ihany zay no de ty le resahako kely momba le fikaonan-dom-pirenena le fikaonan-dom-pirenena tompoko dia io ny azoko ilazana azy de zao anaovana soronafiny kialadala io inona le soronafiny kialadala ny kitay eo apatana tsy mirehatra asesika ihany ny avy aty ivelany tsy misy zavatra mirehatra eo inona ny tiako lazana am'izany fikaonan-dom-pirenena zany ty fampihavana pirenena ny tareny FFKM ty ange efa nandany-potoana ohatra ny fikaonan-dom-pirenena natomboka tany amin'ny faritra dia ny afara teny amin'ny CCI vato fotoana lava be no lany tam'izany vola be no lany tam'izany teto amin'ny firenena nefa tsisy vokany hatram'izao de tsy misy hafan'io fikaonan-dom-pirenena io zay ny lazaiko hoe soronafiny kialadala ary tsy mahalala ny fahorim-bahoaka mihitsy hoe mbola andeha am'izany ray ve vahoaka efa mahantra be holanino am'izany ray ve ny vola holanino am'izany ray ve ny fotoana vahoaka zao no mitady vontsy nahoana no atao an'izany le firenena nao atao an'izany le vahoaka malagasy zany no ilazako hoe reo tsy mahalala zay famorim-bahoaka reo za miteny mafy ato tsy misalasala satria pastera tsy manafina
fa zay ampitenenin'Andriamanitra eto de teneniko fa tena famonoana vahoaka no ataon'ireo ary tsy mindraharaha im-bahoaka reo tsy mindraharaha im-bahoaka reo fa mila famonjena ny vahoaka tsy misy izingiziniko tsy misy afa-tsy ny didy tsy azo valozana avy any an-danitra fanatanterahana ny fampihavana pirenena izay ihany famonjena ny firenena. Ny FFKM manana anjara toerana lehibe efa nyteneniko toy ihany zay ny katolika ny fiangonana loteriana malagasy ny FJKM ary ny anglikana reo ihany mitafiditra ao anatin'le hoe fimbonamben'ny fiangonana kristiana eto Madagasikara. Tsy voatafiditra zany le fiangonana zandriny ny mpandalany afomba rehefa misy zavatra miseho eto amin'ny firenena de reo foana no tafiditra ao anatiny. Zao ny zava-misy eto amin'ny firenetsika. Pasteur Randrianome Manana Samuel, pasteur avy eo amin'ny fiangonana loteriana malagasy, tsy navita nataony nampiavana nampivondrona ny vahoaka malagasy fe zany le FFKM raha mbola izao aloha ny zava-misy eto amintsika hoe ny mpitondra manao kelitry mba mamindro, ny mpanao politika manambaka ny vahoaka zay tena hoe mijaly. Eny tompoko, mahitsy be ny teniko, mahitsy tsy nahavita izy aloha zany hatramin'izao fa amin'izao Andriamanitra miantso azy, miantso ny fiangonana, miantso ny FFKM ary tsy ny FFKM ihany fa reo antsoina hoe fiangonana zandry ny rehetra manontolo. Rehefa hoe mino an'Andriamanitra, antsoin'Andriamanitra zao handray an-tanana ny fampihavanana zay ka dia miantso ahy zany zao, miantso ahy fa marina de hoe tsy nahavita satria efa 10 taona efa 12 taona ange nanaovana sonian'le izy nefa tsy mbola tanteraka hatramin'izao. Io ihany nefa tsy maintsy takina eto amin'ny firenena dia miantso ahy zany satria tena tomponahitra voalohany amin'izany ny fiangonana ny FFKM ary fiangonana zandriny tsy tokony hanavakavaka zany fa anjara ny fiangonana mihitsy zany atao hoe fampihavanana zany fa solotenan'ny Kristy izy. Kristy ange nampihavana an'izao tontolo zao izy nampihavana, anjara ny kristianina no mijoro amin'izany vavolombelony mampihavana fa raha tsy tanteraka ny fampihavanana de ho takin'Andriamanitra fiangonana ny takiny voalohany fa tsy nahavita ny edidy ka de mbola misy ny fotoana de miantso ahy amin'izao tsy andrasina ny mpanao politika io, tsy andrasina an'izany io, andaotsika fiangonana, andao etaniny kristianina, etaniny vahoaka, andaotsika iroso amin'ny fampihavanana. Eo amin'le fampihavanana ihany koa matetika lazainy izy io fa fialokalofan'ny nanotsinety teto amin'ny firenena raha ny zava-misy amin'izao mantsy zao de mandeha ny fanasaziana, fanagiazana ny fananan'ireo nanotsinety teto amin'ny firenena zany mpandrarama amin'ny Ravatomanga marobe ireo olon'ny fitondrana teo aloha amin'izao fotoana zao niaran'izay fanenjehana izay nanotsinety ny ao amin'ny antenimera-pirenena misy ny lehibe ny mpanohitra mivoy an'io hoe alao alefa ny fikaonan-doha, alao iroso amin'ny fampihavanana isika, le fampihavanana mihitsy ny sao de lasa fialokalofana ihany koa rehefa tsy nanotsinety ara-politika taty de alao iroso amin'ny fampihavanana de miravina eo ny zavatra iny tsy miatra ny lalàna. Ka eto fampihavanana tsy azo iafina fiainana intsony, tsy azo iafina fiainana intsony satria tena le fampihavanana takin'Andriamanitra no takina eto amin'izao fotoana zao. Kamba ataoko mahitsy be ohatran'izay le teniko. Eo amin'le resaka fanovana amin'izay ny tiako hidirana zany amin'izao pasteur hoe aiza marina izy ity tena miroso amin'izay ve raha le hoe fomba fiaina ara-politika ataony eo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao sy ny zavatra iainan'ny vahoaka malagasy ihany koa. Eny tompoko de efa somary nolazaiko teo ihany le izy fa tsy mahatafavoaka ny zavatra fitakiana hoe fanovana zany raha mbola ireo le rafitra mihitsy, le rafitra mihitsy, le rafitra mihitsy satria reo ange tsy eo zany fanovana zany tsy eo anatiny ihany zany hoe teneniny eo amolotra fotsiny fa reo tsy za tena mitsotra fa tsy resy lahatra amin'izany fanovana zany fa ny ataony ihany no ataony. Ia fa ny fanovana misy eto dia ity amoahan'Andriamanitra didy tsy azo valozany ity zany hoe lay fihavanana potika teraka an'izao rehetra zao amin'ny malagasy no tsy maintsy hovana miverina ny fihavanana
rehefa miverina amin'ny fihavanana sitrana ty fireneny ty zany hoe rafitra tena malagasy le apetraka zany fa tsy rafitra mipetrapetraka ny ivelany eny rafitra tena malagasy le hoe fampiarana izay fanovandravitra izay ihany koa maro no mandika azy samy mana amin'ny foto-kevitra hijoroany ihany koa ny antoko politika efa manodidina ny 300 eto Madagasikara mivoy an'izay fanovandravitra izay mirahira izay ihany koa raha ny zava-misy amin'izao aloha dia olona niova olon'ny fitondrana isaky ny ministera miovaova avokoa ny tompona andraikitra rehetrarehetra raha ny zava-misy amin'izao zany tena hoe izotra ho any ve tsika zany hoe tena any amin'le fanovandravitra tena malagasy ihany koa misy an'le fikaonandoha kristianina zao nanomboka omaly mahatra 3 andro moa iny avy eo roso amin'izay tsika le fakakevitra eny fotony izay ny vahoaka amin'izay ny hoe atao mandrafitra le hoe tena marary azy ovahana arafitra ho lalàna ihany koa lalam-pandroenana moa tanjona amin'izay hoe fanovana izay indrindra ihany koa eto Madagasikara. Eny tompoko za aloha de tsotra be ny anoteniko tsy mitondra fanovana zany rehetrarehetra zany tsy mitondra fanovana eto Madagasikara izany rehetrarehetra zany fa ny ataondreo ihany zany fikaonandoha-pireneny zany lazaiko aminao fa ho levina eny ampandehanana eny zany le vahoaka zany tsy ho voavonjy mihitsy fa tsisy zavatra iova eto ny toetsain'ireo toetsainy ihany ka tsy ihanina mihitsy fa raha ohatra ka hoe ny vahoaka malagasy mihitsy ro mifanaraka hoe andao ary ovana fa raha mbola reo mpanao politika reo mpilalao politika reo tena lazaiko hoe mpilalao aim-bahoaka reo tsy mitaky an'izany tsy mirona amin'izany fanovana zany reo fa ny fitiavatena ny ihany ro ampanjakana eo fitadiava-tseza zao izy zao efa narodan'Andriamanitra niaraka amin'ny andro Rajoelina sambadika izy zao de izy ndray ro lasa maneo zany ve fanovana zany raha ohatra ka tena ovana de zao mialy ariny ekipan'ny andro Rajoelina efa lasa nitsoka fa miova ny mpitondra rehetrarehetra manontolo fokotany zay manana an'izay fireakevitra tsy anova zay fa ny zavatra maneto ady zao lasa fitadiava-tseza ny zava-dehibe tombontsoa manokana ho any tena dia tsy ihana fa lazaina eo amolotra fotsiny zany hoe fanovana zany fa raha io lalana izorana io tsy tonga amin'izany mihitsy zany hoe le toetsain'ilay mieritreritra ny tondra mihitsy zany na le hoe andray andraikitra amin'ny raharam-panjakana so de tokony hovaina zany raha hoe izay nambaran'ny pasteur te zay za zao nomanin'Andriamanitra zao hitarika an'le fampihavana-pirenena 3 taona sy 9 volana zao nanomanany momba an'izay zavatra zay fa ny zavatra takian'Andriamanitra de zao tena hoe olona tena manana fahatsiarovatena fa tena hanavitra le firenena tena hitondra fahanovana eto amin'ny firenena no atsangana amin'ny androm-panjakana hitsangana amin'ny fampihavana mako hoe fampihavana teteza mita ao amin'ny fihavanana zay zany le anarana hoentina amin'le fampihavanana teteza mita ao amin'ny fihavanana fa ny fomba fametrahana olona eo tena hafa be tsy ohatran'izao zava-misy zao fa rehefa peo ampanantanterahana azy de ho vitatsika le izy fa tsy amin'ny lalan'ny fifidianana tsy amin'ny lalana fa tena ohatrany hoe olona voatendrin'Andriamanitra mihitsy zany Andriamanitra mihitsy no ohatrany hoe mametraka an'le olona eo zany amin'ny fomba zay ataoko hoe fomba vaovao tsy mbola nisy teto Madagasikara amiarenana an'ilay firenena tena hiverina amin'ny laony ary za tena migaranty fa rehefa zany ny tanteraka rehefa ty zavatra takian'Andriamanitra ty ny tanteraka dia tena hiverina amin'ny tena maha-izy azy ny fiainan'ny malagasy zany raha ny tena marina amin'ny arembe zay nomen'Andriamanitra eto dia tsy tokony ho rambiny ohatran'izao fa lohany ary tsy tokony ho ambany ohatran'izao fa ho ambony tsy tokony hampanonitra fa hanonitra zany hoe io le atsangana ao amin'ny Madagasikara vaovao zay
tanjona kendrena tratrarina amin'ny fampihavana-pirenena. Le hoe tsy mendrika an'izao zava-misy zao ny vahoaka malagasy ny rairaina foana zany hoe manan-kareny Madagasikara tsy tokony antehitra amin'ny fanampiana avy any ivelany na zava-misy amin'izao fotoana izao anefa de hoe na ny fanampiana amin'ny varoanina raha de any ivelany mamboly vary tsika fa tsy maharaka ka lasa izay ny vahoaka ny atsimo no tena misedra an'izay olany kely tsy fahampiana izay raha hoe ampiasa ireo zava-misy eto amintsika ireo zany sika ahoana ny tsinjarana azy amin'izay teo mantsy nisy an'ilay fanampiana avy any ivelany fa tsy ny vahoaka malagasy rehetra no misitraka an'iny fa efa amin'ny ampahany no misitraka an'iny ary mbola tsy zarizary ihany koa le vahoaka misitraka an'ilay izy. Ka le izy tsika zany raha mbola tsy manana fanapa-kevitra tsy akin-doha fa tena iohitra ny malagasy ampiasa ny harembeny men'Andriamanitra azy eto ny tanitsika ange mahavokatra harena bena ao anatin'ny tanitsika ny men'Andriamanitra tsika ary tsorika fa Andriamanitra tena malahelo mahita ny vahoaka malagasy fa raha hidiny eran-tany tanany rampiny amin'ny fahatrana nefa de ny mena harembe ary zany anisan'ny mahatonga an'Andriamanitra moka ny didididy tsy azo ivalozana ty fa malagasy ny tokony hanakarembe indrindra eto eran'izao tontolo zao iza moa ny firenena tsy mitsiriritra nyity tany ty no ny arembe eo fa le mpitondra zany hatramin'izay dia tsy manana eritreritra ny hoe tena hamokatra n'ilay tany le zava-misy eto Madagasikara fa dia miakin-doha amin'ilay hoe fanampiana avy any velany sy ny sisa rehetra manontolo nefa le fanampiana nahoana ny vahoaka malagasy nohatran'izao araka le teninao teo tsy miatra ny amin'ny vahoaka ngele izy mandeha ny volavola fanampiana averisiny anina ana le malagasy safitry ny trosa fotsiny eto fa izy anga mihinana an'le zavatra anakory zay avy any ambanivohitra zay tena any ambanivohitra ary tena miaina zany mahatonga manizingizina be eto tena miaina ny fiainan'ny vahoaka malagasy any ambanivohitra fa zany anina zany na reny vary anina reny nga ny any ambanivohitra misitraka an'izany araka hoe vary more sy ny sise tsy misitraka an'izany zao tena tsorika eo amintsika tsoritra zao ohatra zao hoe ny tapaka sy namana any amin'ny ilany atsimo-nosy amin'izao nga misy fitenenana tsony nefa inona mahazo an'ireo any amin'izao fotoana zao tena mijaly angereo tena mijaly tsy manana hoanina fa tsy afaka fitondrana fa tsy mindraiky amin'izany tsony ary ny zavatra atao eto amin'ny firenena de fanapotehana ny malagasy fanapotehana ny fiainam-bahoaka fa ireo zavatra rehetrarehetra misereo na resaka tsy fandripahalemany ty na resaka mafahatra amin'ny malagasy ty zavatra inina atao tompoko inina manizingizina eto za afaka miady hevitra amin'izay vonina hiady hevitra amiko amin'izany fa afaka manamarina an'izany fa le izy fanahinina daholo ireo io tsy fandripahalemana io fanahinina io tsy tokony isy io fa zavatra mampalahelo le izy fa za ma tsy miverina zany raha tsy ty fihavanana tsika ty no miverina ka zany no ilazako hoe tsika tsy mila an'izay rehefa tsy hiavana ny reo filoham-pirenena reo rehefa tsy hiavana reo mpanao politika reo alao izy hoany fa ataotsika malagasy hiavana hamerenantsika ny fiainantsika fa zany no takian'Andriamanitra amintsika de fa za efa nomanina zany hitarika le zavatra zay ary tena novononin'Andriamanitra ary vonina efa meny daholo hoe ty ny fanasitranana nyty ty fanasitranana nyty sy anina rehetra manontolo efa men'Andriamanitra ary tsorika amintsika vahoaka malagasy fa ny fitondrana amin'izao fotoana zao dia tena tolo-kevitra sy tolo-tsaina ary fanambarana mivantana avy any an-danitra no anarenana ny firenena. Pasteur ve mitady toerana? Za tsy mitady toerana. Za zao raha ohatra ka nilazan'Andriamanitra momba an'izany somary laza dingana kely azy zany 7 taona no nampitakiana ny amin'ny fampihavana-pirenena
tapany voalohany takinareo filoham-pirenenareo hanao fampihavana anatanteraka ny fampihavanana tsy nisy nentina anao dia dingana faharoa nampizahana olona dia nahita olona hanatanteraka azy ngamba tsy mampanina any miteniny anarany eto raha David Soandreparany nefa izy ny fo fahafatesany iny rehefa hatreo dia mitodika taty amiko Andriamanitra misy mpanompony ny rahany taty ny rahany laza tamiko ianao mihitsy ny takina dia hatramin'izay Andriamanitra nanomana araka ny lazaiko teo hoe 3 taona sy 9 volana zao no nanomanany ho amin'izany zavatra zany 3 taona sy 9 volana fa za tsy nieritreritra an'izany mihitsy ary za tena niteny tamin'i Jesosy Jesosy inona ty ataonao amiko za nge tsy nieritreritra an'izany mihitsy hatramin'izay ary za tsy mitady toerana fa rehefa ohatra kosa ka hoe zay ny ananao satria ambarako eto ny tenin'Andriamanitra azoko dia hoe fony ianao tsy mbola noforoniko tany akibo no efa fantatro ary fony ianao tsy mbola teraka no efa nohamasiny sy notendreko ho mpaminany ho an'ny firenena io zany mena isan'andro io tenin'Andriamanitra io amin'izao fanomanana azy ao hitarika ny fampihavanam-pirenena dia zay fa za tsy mitady toerana niaraka zay sy président Marc Ravalomanana fa tany amin'ny voalohany zany niaraka zay tamin'izy anona teo hoe inona ny toerana misy amin'ny pastera za le mampastera dia zay ny anahy ny antsoina fa manampy anao fa za tsy mitady toerana fa ty zany ty anendrena tya de fanendrena sy famezana fahefana avy any an-danitra dia tanteraka za kosa aloha tsy afaka handahan'Andriamanitra tsy afaka mandaha azy eo am'le hoe rafitra nampahantra ny vahoaka malagasy ny tiako iverenana kely ny teninao teo le hoe ampahatrahina mihitsy ny vahoaka malagasy endrika ivelany fotsiny le hoe tsy fandripahalemana fa vitany mpitondra ve zany no mifean'io fa hoe atao mihitsy zay hoe ampijaly ny vahoaka malagasy tena vita raha ny hatram'izay tena vita raha ny fehezina indrindra raha ny tanterahana ty fampihavana-pirenena ty tena voafe io raha ohatra ka ny tanterahana ty sy miainga amin'ny fihavanana daholo mako ny zavatra rehetra fanarenana eto zany io hoe fanovana io tena miainga amin'ny fampihavanana fiverenana amin'ny fihavanana zay vao misy fiovana zany eto sao dia lefa hoe any amin'ny fampianarana fanabeazana mihitsy zay le hoe fampihavanana izay mba hoe eny fotony satria nitoerana rehetra hitana sekoly na mbara tonga fototra avokoa ary tena na fiangonana any mihitsy le izy tena any amin'ny vahoaka mihitsy zany no miainga any amin'ny fotony mihitsy any mihitsy no miainga zao ange very zany hoe fahalalam-pomba fiaina malagasy any amin'ny fampianarana tsy misy an'izany fampianarana an'izany tsony tsy misy fantatry ny ankizy tsony zany zany atao hoe fiainana tsara fiainana marina araka ny anina zany tena mila hatrany amin'ny fotony mihitsy zany fanarenana an'le izy manahoana indray ny mety hoe endrik'le fampihavanana atao zany akoatra'le fanambaram-pastora teo hoe eny ifotony de miakatra makaizy izy io efa nisy ihany koa ve ny fionana teo aminao sy ny filoham-panjakana amin'izao fotoana izao zay misokatra ho an'ny rehetra aloha ny eny amin'ny lampa-panjakana iavlora ny fantatro eny tompoko za zany rehefa nampitakina n'le fampihavanana hatramin'izay tsy misy tsy niteteziko nataiza dia nanorahan'Andriamanitra daholo fa rehefa amin'izao zany dia tena tsy mirona amin'izay tsony zany Andriamanitra tsy mirona amin'izay izy zany fa dia manomanahy manokana dia za zany tamin'izay 3 taona sy 9 volana ny lazaiko teo nanomanan'Andriamanitra tsy misy olona hoe mifanerasera amiko na sala amin'izany na manolotsaina manolokevitra na ilako hevitra sy ny sisa fa tena mivantana amin'Andriamanitra le izy dia nangataka fionana ihany zany tamin'ny filoham-panjakana amin'izao fotoana zao satria fantatro hoe izy dia tena Andriamanitra no nametraka azy amin'le nampisy azy zany niaro an'le vahoaka sy ny sisa dia nangataka taminy ihany nefa
tsy mbola tafahoana zay zany hatram'izao ia de ataoko fa hoe zay zany ny programany any ambony de za mangina rehefa ohatra ka tsy afaka nandray izy amilendrika mifampiavana teo tokiverena hoe miainga avia izy io miainga ny fotony raky ny fanambaranao teo de miakatra makaiza mety ohatraiza ihany koa mety ho vita ao anatin'ny roa taona ihany koa ve zay io ndray aloha de miakina miana satria misy ny hoe fampihavanana foiezaka fa misy fampihavanana lavitrezaka misy zany zavatra natran'izay ka ny fampihavanana zany amin'ny lavitrezaka dia mandrak'izay zany io ia ilana foana ny fampihavanana zany eto amin'ny firenena fa misy foana ny zavatra zay tsy hitovizan-kevitra sy ny sisa dia fitaizana ny vahoaka malagasy amin'izay zany mandrak'izay mandra-pahafoanany izao tany zao zany de tsy mitsahatra ny fampihavanana de ohatran'io hoe fitoriana tenin'Andriamanitra io tsy mitsahatra raha tsy ihany ary le fampihavanana nge de tena miakina amin'izany fitoriana ny tenin'Andriamanitra nge fampandehanana ny olona hatahotra an'Andriamanitra nge zay le izy fa rehefa matahotra an'Andriamanitra zay le fihavanana malagasy misy tahotra an'Andriamanitra tao atapony roa tainombo mivadika tany miloasa mangina tany aza tsy nisy mpandray fa hoe efa misy tompony io fa nisy tanana namadika azy fa le Andriamanitra teo atapony lohany natahorany any amin'ny loasa mangina any de tsy sahanaka tainomby tsy sahany nalainy io fa hoe fa nisy tanana namadika azy de ka tsy anaka zany mila fampianarana mandritry ny androm-piainan'ny olona ia fa misy kosa ny foiezaka misy ny foiezaka zay mety vita vetivety pasteur Randriany Memanana Samuel tapirazady ny fotoanantsika nafanandresaka tato anatin'ny fandarina zarevitra tamin'ity atoandro ity inona no azonao amin'ity nareo voaresaka teo zay niompana tamin'ny tontolony hoe fanivana sy hoe fampihavanana motsika ary afatra ihany koa ny mpanaraka ny fandarina zarevitra amin'ity atoandro ity eny tompoko ny afatra de zao ho atsika vahoaka malagasy tena miantso atsika manetana atsika tena hiverina amin'ny fihavanana zany hoe hanao zava-dehibe ny fampihavanana efa nampanomanin'Andriamanitra daholo ny anina rehetra eto ampeto misy filasy ty filasy anankiray ty dia mirakitra ny didy tsy azo ivalozana avy any an-danitra tsy maintsy amerenana ny fihavanana amin'ny alalan'ny fampihavanana de tezamita ho amin'ny fihavanana amerenantsika malagasy ny fihavanana ty anankiray tya dia antso sy fanetanana atsika vahoaka malagasy miaraka amin'ny hira reo ny hira fanetanana ny hira voalohany ao dia antso sy fanetanana ho atsika malagasy amin'ny fizorana amin'ny fampihavanana ny faharoa dia antso sy fanetanana ho atsika malagasy hiroso amin'ny fampandrosoana amin'ny firenena ary ny fahatelo de antso sy fanetanana ho atsika malagasy mba ho arovantsika amin'izay ny firenetsika manomboka hatramin'izao mandra-pahafatytsika malagasy tsirairay de miaro ny firenetsika tsy mba tsy hiverina tsony ny zavatra ohatran'izao fa tena anangana Madagasikara vaovao tsika ary tsy tsika manangana le Madagasikara vaovao tsy tsika rery fa Andriamanitra mihitsy no anangana Madagasikara vaovao eto